Riavana marava ny tompo amin'ny fifaliana ny fampiarabatsika mahatratra ity andro ny Noely 20 ity. Asa matahotra fa ino milaza teny sy mafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy miteraka ho anareo an'io tanànan'i Davida dia Kristy tompo arahaba ilaino asoavina ny tompo mombanao izany fiarabany anjely izany riavana ny fampiarabatsy apoakehitriny tandeha ifandray tanany sika ka hiteny manao hoe arahaba ilaino asoavina ny tompo mombana. Ry avana malala inapetratanantsika ity fandarana ity misy anankiroa izy ireny ny anankiray afatra izay avy amin'ny fobea ny fandarana rahantsika dia ity ilay afatra ity ilay mangamanga kely ity izay ho ampiasaintsika maino. Ry avana malala amin'ny tompo mandeha raha anatina ny tompo isika ny salamo fa 20 ny monantsika rehetra ndeha araitsangana isika. Dia raha tsika mamaky ny salamo fa 20 amin'ny anaran'ny tompo. Ny raha firam-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany ny akavanana sy ny sandriny masina no nahavita ny famonjena. Jehova efa nampafantatra ny famonjena. Teo maty ny jentilisa no naneho ny fahamarinany. Efa natsiary ny fanorampony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjenan'Andriamantsika ny vazatany rehetra. Miobio an'i Jehova ny tany rehetra. Velomy ny oboka miaraha. Mankarazany Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny fiafirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomaha, ka miobio anatrehany Jehova mpanjaka. Aoko inondohana ny ranomasina sy izay rehetra ho aminy. Izao rehetra izao sy ny polina eo aminy. Aoko ite-tanana ny rika. Aoko iara-mioby amin'ny trony tendrombohitra. Eo anatrehany Jehova fa hitsara ny tany izy. Hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy. Ary ny firenena ny fahitsinany.
Amen. Misotranao zay tompo fa ino fitafahoana eto izahay satria miara-monina aminay ny tomponay ka miantso anay amin'ny alana zao fampivavahana izao. Misotranao zahay no ny amin'ny asan'ny fanahy masina ny taonanay rehetra tsy tafanoandry isa-tokantrano fa indro izahay miara-miombona ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra anao. Misotranao zay tompo satria no ny fahasoavanao tokoa no natozao anay rehetra izay miara-miombona mankalazanao amin'ny hira fiderana, amin'ny vavaka, amin'ny fo sy ny eritrehetra rehetra. Ka mino izahay fa ny fanahy masina ny alolalana ka zay ataona eto any ho fanomezam-boninahitra anao dia tario ary izay rehetra mba ho tafahoana aminao amin'ny alalan'izao fampivavahana izao, indrindra ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo zay ahatsiarovanay ny nanomezanao ny tenanao sy ny rahanao ho fanavotana sy ho fanonjena izao tontolo izao. Dia tantera eto tompo ny teninao ny amin'ny fanatrehanao ny olona zay mivory sy miangona amin'ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana malala amin'ny tompo amin'izao andro krismasy izao, ienoy ary eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra fa izany no mitarika antsika ho amin'ny vavaka fifonana rahateo. Fa ho ny soratra masina fa zaza niteraka ho antsika
zazalahy no menatsika ary ny fanapahana dia montsolona ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolontsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andriany fiadanana. Ry havana malala ny tompo andeha anatiny ny tompo amin'ny fanetretena tokoa isika mpamonjy no teraka ho antsika. Efa noraisinao ve zany mpamonjy izany? Efa nankatoavinao ve ny sitrapony? Efa nandray fiadanana avy amin'Andriamanitra tokoa ve ianao? Sa mbola miaino anatin'ny tebiteby sy ny orooro ary ny tahotra? Efa nahatsiaro afaka ve isika tamin'ny fahotantsika rehetra sy ny fahalemena? Sa mbola mifikitra amin'izany ihany? Fotoana ny fiavaozana sy ny fanavaozana indray ry havana ity andro ny Krismasy ity. Andeha samy anatiny ny tompo isika hivavaka mandina hiaiky ny fahotantsika hiara hivavaka isika. Manatona anao amin'ny fanetreteny izay ry tompo, miara-mandray izany sitraponao zany. Iza tokoa moa no mpanjakan'ny fonay ankehitriny, fiadanana manahoana ny ainanay ankehitriny. Tompo, ny fonay dia misampana amin'Andriamanitra maro. Vola makareny, mety sanatrehan'Andriamanitra hafa ihany koa azy, ny voninahitra, mizaozaono, fiheveran-tena ho zavatra, manolonanao lay mpanjakan'ny mpanjaka andrina ny fiadanana, tsinitsinina ireny rehetra reny. Ary zany tompony nanehoanao ny fanetretenanao, ny osombovoka sy ny fahalotona teraka tety amin'izao tontolo zao, mba hanafoanana izany fiheveran-diso eo amin'ny sainan'ny zanak'olombelona izany. Ndreto izahay mandady laty eo apotitry ny azo fijalianao, miosombovoka ny fahotana loatra mantsy izahay, manandra-teny izahay kanefa miosombovoka ao anatin'ny enatra sy ny fahafahambaraka. Mirehare izahay kanefa dia malota ao anatin'ny fitondran-tena. Manatona anao ny fanetreteny izay rehetra, manantena ny fahamonjena avy aminao Jesosy Kristy, mba ho teraka tokoa ty amponay ianao ka hanavao anay, hanangana izay endrika fahafatesana ny fiainanay. Arivo izay rehetra miombona manao hoe: rerainy be fanoram-po, mitalao aminao izay, mamelany helokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay ho afa-kely, ary avaozy ny fanahimbo avy eo mpanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay, mangatahanay aminao.
Viavana manalo amin'ny tompo ho antsika izay maika ny foakantsika marina. Raiso amin'ny fifaliana ao mpitsanganana ny teny famoram-posy famelan-keliko omen'Andriamanitra anao. Fa hoy ny tompo amin'ny alana soratra masina fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hevy ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rana ny sitrapony nofo na ny sitrapony ny olona fa nateraka Andriamanitra voavena ny elokareo rehetra noho ny anarany masina midy raha ny tompo. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Amen.
Je demande à tous les jeunes et à tous les enfants de l'Église de se lever pour la prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, en ce matin de Noël, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Accorde-nous ton Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous éclairer, afin que nous puissions recevoir ta parole avec un cœur disposé et disponible. Au nom de Jésus, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, les versets 39 et suivants, au nom de Jésus. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Chers enfants, chers jeunes, la terre entière célèbre la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors ce matin, nous allons parler d'une femme dans la Bible. Devinez, on va parler de qui? De Marie, en continuité de ce que le pasteur avait parlé lors de sa prédication de dimanche. Nous allons parler de Marie. Jésus est venu pour sauver le monde. Lui seul peut être donc appelé notre sauveur. Marie, elle, avait la mission de porter et donner naissance au Fils de Dieu. Elle est donc un personnage essentiel dans les évangiles. En quoi Marie était-elle une femme exemplaire? Tout d'abord, elle était une femme de foi et de prière. Après la visite de l'ange Gabriel lui annonçant la mission que Dieu lui a confiée, elle a fait des louanges à Dieu. Son chant s'appelle le Magnificat, où elle déclare la sainteté, la grandeur et la force de Dieu. Par tradition, mais surtout par la foi, Marie et Joseph emmenèrent Jésus au temple pour le présenter à Dieu. Et après la résurrection de Jésus, elle était parmi les disciples qui priaient à l'étage. On voit ça dans Actes chapitre 1, verset 14. Marie était une femme exemplaire également, deuxièmement, parce que c'était une femme avec une profonde humanité. Elle devint anxieuse quand elle perdit Jésus de vue à Jérusalem pendant la Pâque. Elle demanda à Jésus de changer l'eau en vin lors du mariage, mais Jésus l'a reprise en douceur, qu'il doit agir selon la volonté de son Père céleste et non de sa mère humaine. Elle s'inquiéta pour Jésus, le trouvant surmené et craignant qu'il ne tombe malade. Et elle fut le témoin de la crucifixion et confiée aux soins de Jean. Marie était comme toutes les mamans du monde, qui se soucient du bien-être de leurs enfants, qui s'inquiètent pour eux. Et troisièmement, Marie est une femme exemplaire, car elle était un grand modèle d'humilité, reconnaissant que tout aurait été impossible sans Dieu. L'ange Gabriel lui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et Marie dit « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Luc chapitre 1, verset 38. Marie joue un rôle important, mais surtout, elle rend gloire à Dieu. Elle se soumet au dessein, ça veut dire au plan et aux volontés de Dieu. Chers enfants, chers jeunes, Jésus n'est plus un petit enfant. Jésus, il est le roi des rois. Il est parti préparer les places pour nous. Maintenant, c'est Jésus qui vous confie à chacun une mission en tant que chrétien. Et cette mission est de faire connaître aux non-croyants d'accepter d'être ses instruments en fonction de vos talents et de vos dons. En ce temps de Noël, faisons comme Marie, la mère du Christ. Prions plus, prions davantage pour avoir plus de foi. Montrons-nous plus modestes, plus humbles. Soyons plus humains. À Noël, on mange des bonbons, on mange du chocolat. Tout ce qui est secret, c'est pour apporter de la douceur dans nos vies. Mais partageons surtout la vraie douceur, la douceur dans les paroles, dans nos échanges et le véritable amour dans la famille, entre frères, le véritable amour aux autres. À Dieu seul la gloire.
Prions. Andriamanitra ranay io, ao aorian'izany toro telo izany dia mangataka izahay mba hitahinao ny ankizy rehetra manerana izao tontolo izao, ireo izay kamoty, ireo izay tsy manan-koanina, ireo izay voatery miasa no tsy fisina, ireo izay hiara-mierisetra ihany koa. Andriamanitra manam-pikaream-pahasoavana ianao ary ny fanahinao masina ny no hitaritarana azy ireny tsirairay avy mba hahazahoany ilay fiadanana izay tsy azo izao tontolo izao omena fa ao amin'i Kristy Jesosy irery ihany. Amin'ny anarany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Tuzatsika vavaka dia avy ao anjarany antompony STK. Jesosy io mideranao, mankalaza anao, misaotra anao izahay. Tonga ianao dia ty ambony tany mba ho famonjena izao tontolo izao. Ho atahio ary ny ankizy rehetra, iray aman-dreny rehetra, arovy mandritra izao fiavan-tsasatra izao. Amin'ny anaranao Jesosy fanaovana izany vavaka izany. Amen. Prions. Seigneur, nous te demandons de bénir tous les enfants du monde entier, ceux qui n'ont rien à manger, les orphelins, ceux qui sont obligés de travailler afin de soutenir leurs besoins. Nous te demandons, Seigneur, ton Saint-Esprit, nous te demandons de leur transmettre ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent trouver la tendresse et l'amour qu'ils n'ont pas, que ce monde ne peut pas leur offrir, et qu'ils trouvent la paix en Jésus-Christ. Amen.
rehefa malala tonga eo amin'ny famakina ny ten'Andriamanitra isika nefa mialoha zany aloha dia hiara-vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zay satria mitantaninao ny fiainanay ka tonga somatsara eton'izao toerana izao. Tsy ny toerana ihany no lehibe aminay Andriamanitra fa izao andro lehibe Krismasy izao izay nanomenao ny zanakao mba ho famonjenanay olombelona. Eny Andriamanitra zava-dehibe aminay tokoa zany satria fantatrao ny fahaleomenay tsirairay avy. Eny Andriamanitra ny fahatongavan'ny zanakao dia hery lehibe aminay ahafanay matoky sy mino ny teny izay ambaranao. Ary ny hafatra izay atolotra ao an'io dia atao mety ny mpanomponao koa mangatak'izay ny hanomezanao azy ny fanahy masinao mba hahafahanay mandray ary mifantoka tsara ny teny sy ny hafatra izay ampitainay aminao amin'izao andro lehibe izao. Amin'ny anaranao indrindray sangatany izany. Amen. Petraka izay. Iteny ovakitsika androany dia hitanareo ao amin'ny testamenta taloha Isaia toko faharoa amby dimampolo resitsika eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Isaia toko faharoa amby dimampolo andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Dia hotondratsika ao amin'ny epistiliny Hebreo toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hebreo toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ary fanaratsika ao amin'ny filazantsara Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Rehefa isy zany iovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Akory ny hatsaran'ny tongotsy mitolateny soa mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitolateny soa mahafaly sady mitory famonjena. Eny izay manao an'izona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Nizany ny feo ny mpikilinao, manandratra ny feo izy ka miara-mioby, fa ho faly izy mahita ny fanaty maso, ny odian'i Jehova ho an'izy io. Velomy ny ioby ry fitoeran-drava any Jerosalema, fa Jehova efa nampionina ny olona, sady efa nanavitra ny Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sanjany, masina toy ny masiny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahita ny fahamantan'Andriamanitra. Rehefa namitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendra no mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahandrina izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary miazo ny zavatra rehetra amin'ny heriny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy dia mipetraka teo amin'ny tanana kavarany lehibe any amin'ny hafa ka natao tsara no nanjely araky ny nanavany anarana tsara no ireny. Fa anjely izy no mba nilazany hoe zanako ianao, izao miteraka anao androany, ary koa izao rainy, ary izy ny zanako. Ary raha mitondra ny lay matoa ho amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary oka ny andeha ny Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anoloana. Amen.
amin'ny anarany tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariany zavatra rehetra, ary raha tsisy izy dia tsy nisy nahariana izay zavatra azo na dia iray azy. Izy no misy fiainana, ary ny fiainana ny fanasavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy niran'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nanambara ny mazava, mba hitoetra ny olona rehetra no amin'ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona nanambara ny mazava ihany izy. Tsy ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga tamin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nandray azy. Tonga teny amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ka tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, satria feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka nanao hoe izy ilay milazaina hoe izay avy aoriko dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenoana no nandraisantsika ny rehetra, dia fahasoavana amonjy anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny anaran'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanany lahatokana izay ao an-tratrany ray izy manambara azy. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Anamafy ny folotsikisika revana fiarahantsika manona ny fanakepinona apostolika. Mino an'Andriamanitra iray tsy toaka nanoloanitra sy ny tany, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokany tontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly napoka Ponto Pilato, nibola tany amin'ny Sijaliana, maty tany alevana, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ilay tsy tony, avy amin'ny viny ny tsara ny bebe sy ny maty, mino ny fanahy masina eo, fiangonana masina manera zao tontolo izao, fiangonana olona masina, famelan-kely, nitsangana ny tenan'ny maty, ary ny sainana mandrakizay.
Andriamanitra rainay izay ny an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nonona tetỳ aminay misaotra anao izahay satria omenao pahampitoana iarahana miaino sy mandray ny teninao mily izay fa manafika anay ny fanahy masina ka na iza mandray izao teny avy aminao izao dia atsiary fifaliana sy fiadanana izy atsiary fanandray ny famonjena hieritreritra lalina ny amin'ny mandrak'izay atreo ray tompo ny fotoana ambonanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Riavana rehetra amin'ny tompo mbola mampitomona aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tontsika amen. Dia voasoratra amin'ny bokin'i Isaia toko faharoa amby 50 ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo riavana amin'tika teny ombolana any Madagasikara no angalatsika ny afatra izao ny vaky ny teny ny anaran'ny tompo. Manaova orakora-pifaliana ka redony ny hira-piobiana ry toerana rava ao Jerosalema satria efa nampaherin'ny vahoaka ny tompo sady efa nanavitra ny Jerosalema nahariary ny tompo teo masin'ny firenenkafa rehetra ny hery maneho ny fahamasinany ka hita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazatany rehetra. Riavana manano ny tompo teny fampanantenana sy fampaherezana ny vahoaka n'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany kanefa tenin'Andriamanitra izay mamelona ny fanantenantsika ihany koa ny mampiavaka n'ity bokin'i Isaia ity mantsy arak'izay efa nivaikitsika tany anolotany tamin'ireo perikapa samihafa dia mampatsiaro ary mampanantena ny amin'ny fiaviany ilay Mesia ireo toko vitsivitsy ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany ary eto amin'ity toko faharoa amby 50 ity izay mitohy amin'ny toko fahatelo amby 50 dia mia mazava ny amin'ilay fahatongavan'ilay Mesia izay hitondra fiadanana tsy ho an'i Jerosalema ihany fa ho an'ny firenena rehetra sy ny vazatany rehetra arak'izay hitantsika voasoratra ombeliny eny amin'ny perikopa eto. Amin'izao andro krismasy izao riavana tsy hitantara isika kory tahak'izay efa nataontsika nandritran'izay herinandro lasa izay hoe nanahoana moa ny fahaterahan'ny tompo tao an-tranon'omby sy ny sisa fa inona ny hevi-panahy anatin'izany ary izany no tonga ny perikopantsika hitantsika amin'ny jaona toko voalohany fa ny hevitra ilay fahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany no ariary ny filazantsara soratany jaona ka miteny izy manao hoe ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Raha jerena eto amin'ity tontolo nanoratany Isaia mpaminany ity riavana dia izao ny zava-misy teo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena rava ny tanàna. Ro inona ozy ny teny frantsay? Inona na rava ny tanàna? Babo ny zanak'Israely. Rehefa babo izy raha itodiantsika indray ny tantara rava Jerosalema potika amin'ny tempoly very fanantenana ny voaka an'Andriamanitra satria ny saintsaina sy ny heverina ny finoana tamin'izany fotoana izany rehefa mbola eo ny tempolin'ny Jerosalema dia manatrika eo Andriamanitra fa rehefa tsisy tsony ny tempoly dia diso fanantenana no hoe ny Andriamanitra ivavahantsika angamba tsy ten'Andriamanitra toresy ny fanjakana eto ambonin'ny tany ny firenena misy antsika ny mpanjaka izay nitokitsika ka mitondra ny firenentsika to lasa kobabo koa aza maro tamin'izy ireny no novonony mpanjanaka tamin'izany fotoana izany ka lasa kobabo niaraka tamintsika noho izany raha Andriamanitra ny fidy an'ireny mpanjaka ireny Andriamanitsika tohatra ny tsy mahavondra ny Andriamanitra ivavahana nipetraka ny fanontaniana manao hoe misy ve Andriamanitra sa tsisy? Aiza ilay Andriamanitra ivavahana
aiza le ninona hatramin'izay no dia zao zavatra izao no mianjady amin'ny fiainatsika vahoaka n'Andriamanitra raha vanytanàna ny tena lasa kobabo lasa andevin'olona anananotsosa aza tsy maintsy manefy izany troso izany satria lasa andevo zany miainany vahoaka n'Andriamanitra tamin'ny fotoanatro ry avako malala raha mandinika ny fiainantsika andavanandro sy ny fiaina zao tontolo zao ko isika mieritreritra ny loza ara-boajanahary samihafa mieritreritra ny loza samihafa sy ny fahavoazana miatra amin'izao tontolo zao indrindra amin'ny kristianina dia mieritreritra manao hoe mbola Andriamanitra ihany ve no Andriamanitra ivavahantsika na hoana dia avenan'Andriamanitra hitranga na dia amintsika kristianina azy ny andro mpanompon'Andriamanitra mitoro filazantsara ny andro mpitondra fivavahana zay sanatrian'izany maty maritsio misy ve ny Andriamanitra ivavahantsika sa tsisy fa nytanina mipetraka izany torava ny finoana indraindray manoloana ny zavatsarotra lalovana ny fiainana manesy tokoa ny izato fahavalo hitantsika eo amin'ny bokin'ny mpaminany rehetra zany ay zay Andriamanitra reo misy tokoa ve ny Andriamanitra ivavahanareo raha misy izy na hoana ianareo ny tsovonjena ary mety fanontaniana mipetraka amin'ny tsy haiko zany hoe misy tokoa ve ny Andriamanitra ivavahanareo sa tsisy raha Andriamanitra mpahary zao fotoana zao ny Andriamanitra reo maninona ny fiainanareo ohatra zao fanontaniana mety mipetraka amintsika ihany koa zany raha mba nazavako an'izany dia ity misy anecdote anankiray. Première anecdote. Le titre c'est Dieu n'existe pas. La conversation va bon train pendant que le coiffeur coupe les cheveux de son client qu'il connaît bien. Soudain, ils abordent le sujet de Dieu. Le coiffeur dit: écoute, je ne crois pas que Dieu existe comme tu le prétends. Pourquoi dis-tu cela? Le coiffeur répondit: bien, c'est facile. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Si Dieu existait, y aurait-il tant de gens malades, tant d'enfants abandonnés? Si Dieu existait, il n'y aurait guère ni souffrance. Je ne peux pas concevoir un Dieu qui permettrait toutes ces choses. Le client réfléchit, mais finalement, il ne sait pas comment répondre. Le coiffeur termine son travail. En sortant du salon, le client se retrouve nez à nez avec un SDF, un sans domicile fixe, aux longs cheveux, à la barbe négligée. Le client prend l'homme par le bras, retourne dans le salon et dit au coiffeur: tu sais quoi? Les coiffeurs n'existent pas. La bonne blague. N'en suis-je pas? Dit le coiffeur. Le client répondit: s'il y avait des coiffeurs, il n'y aurait pas de gens comme cet homme que j'ai rencontré devant ta boutique. Tu sais bien que les coiffeurs existent, dit le coiffeur. Ce qui arrive, dit le client, c'est que certains ne viennent pas chez eux. Et aussi, Dieu existe. Ce qui arrive, c'est que tant de gens ne s'approchent pas de lui. Tantara mampieritreritra zany fa nandray tokoa dia tonga foana zany fanesoana indraindray mety amanaty eo ary le izy hoe ianao ve dia kristiana dia zao ve ny fiainanao dia zao ve ny fiainanao tsy anaonao tsy mivavaka tsony ino nale ny mpiangonanao tsisy angamba ny Andriamanitra ivavahanao nofinofy angamba zany krismasy zany Jesosy aza hono tsy teraka 25 Desambra zany ndraiky zany fanesoana daholo fa mampieritreritra le tantara hoe raha tsisy tokoa Andriamanitra. Misy Andriamanitra fa ny olona tsy manatona azy satria izy efa nanatona tetỳ amin'izao tontolo zao, tonga tetỳ amin'izao tontolo zao ary ny teny dia tonga nofokana io monina tamintsika ary hitanay ny voninahiny jaona dia voninahitra miendrika ho any zanak'alahy tokana be voninahitra tonga tetỳ amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ravana malala aza isan'izay tsy mandray ilay zanak'Andriamanitra zay efa natotro ho famonjena antsika
fa io no Andriamanitra velona tonga monjy zao tontolo zao zay rehetra nanray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay nino ny anarany ny finoana marina dia ny finoana nanoray an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy. Rehefa raisinao i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ianao fantatrao fa misy Andriamanitra, fa ny olona tena manana an' Jesosy tsy afaka hiteny an'izany ary tsy ho faty mihitsy ny finoana io satria nahoana ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Paoly apôstôly manao hoe fa fahasoavana namonjenanareo ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Rehefa tena manana ny finoana an' Jesosy anao ka nandray azy tsy maty kosehany finoana io ravana fa ao aminao io ary fantatrao fa misy Andriamanitra. Zay efa naneraka an'izany dia ty amin'izao tontolo izao. Fanontaniana mipetraka faharoa dia izao hoe inona ary mba ho ataon'io Andriamanitra io izany raha misy izy dia avelany amin'izao foana ve zany ny fiainany zanak'olombelona tsy izao tontolo izao. Raha ny teny fampanantenana tamin'ny Isaia tamin'izany fotoana izany nampanantenana ny vahoaka an'Andriamanitra dia izao hoe manaova orakora-pifaliana ka redony ny kira-piobiana. Mbola tsy tonga akory ilay famonjena fa misy teny fampanantenana dia efa tenenina ny olona manao hoe ovay ny fijery publicité zany famora azy ovay ny fijery ovay ny toe-panahy ianareo manjonitra sy malahelo io mifalianareo alefasy ny ira-fiderana alefasy ny orakoraka satria nahoana ho avy ny famonjena. Ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany aza moa anjato taona ny tany aloha efa nitenenina manao hoe zao nareo dia manaova orakora-pifaliana sy ira-fiderana. Indrindra isika zay efa tanteraka tamintsika izany famonjena nataon'i Jesosy zany efa tonga tety izy 2000 taona lasa mahery zay izy. Mihoatra noho izany tokony fifaliantsika kristianina ankehitriny satria nahoana inona nataon'Andriamanitra. Zavatra anankiroa lehibe no ataon'Andriamanitra eto ravina. Hoe jerentsika ianao misy etoko fa 20 io andiny fa 6 fahafolo misy vocabulaire na voambolana anankiroa zay mamitana ny asa-pamonjena nataon'le Mesia ilay Jesosy Kristy io. Ny voambolana voalohany ditantsika amin'ilay andiny fahasivy. Misy voambolana hoe nanavitra n'izy nanavitra ny Jerosalema. Io ny voambolana voalohany. Ny voambolana faharoa eo amin'ny andiny fahafolo manao hoe ny famonjen'Andriamanitsika vazatany rehetra. Ina zany le voambolana fanavotana sy famonjena. Ohatrany mitovy zany fa tsara. Ny voalohany amin'ny teny frantsay ny hoe fanavotana dia rédemption. Manana hery zay tsika manao hoe Jesosy mpanavitra, Jésus rédempteur. Le raha firana fanapafarika amin'ny fapolo zany. Fa voambolana anankiroa zay tsy mitovy loatra na dia mifanohy aza ny asa. Andeha ho azavaintsika fa reo no nataon'ilay Mesia zay tonga teto amin'izao tontolo izao mba hanangana ny rava eo amin'ny fiainantsika. Ino no atao hoe fanavotana? Mandray ohatra tsotsika miainga amin'ny zavatra mitranga teo amin'ny zanak'Israely. Misy olona anankiray anan'olon-trosa. Io le olona io tsy mahalon-trosana. Rehefa tsy mahalon-trosana izy dia zao zavatra atao matetika tsy maintsy lasa andevo le olona lasa esclave. Manam-pahalohanao le trosa dia esclave ianao. Mazava ho azy fa esclave aiza moa anna fa zay tian'le olona atao eo zany rehefa tsy voalohany volanao esclave eo. Misy olona nefa mety ao amin'ilay famille na olona ivelany mihitsy ny teny manao hoe ho alohako ny trosany io andevonao io fa afao izy. Dia alohan'le trosa, alohan'le olona le trosa dia afaka lay andevo. Zay no atao hoe fanavotana na rédemption. Zany hoe nataon'i Jesosy Kristy raha maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nandatsaka ny rany ho fanavotana atsika mba afaka atsika ho amin'ny fahotantsika satria nandevo izy ny fahotantsika dia misy rançon, misy fandoavana an'le dette na le trosa zay nataon'ny tompo
teo amin'ny azo fijaliana. Ny nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambony tany zany dia hanatanterak'izay mba hanafaka an'izao tontolo izao amin'ilay trosa, satria voageja izy noho ny fahotana. Izay no atao hoe fanafotana. Voalohany trosa afaka le andefa. Ny trosa fotsiny naloha, fa le olona miverina amin'teo ihany. Départ à zéro izy zany, satria tsy manana inona intsony eo am-pelatana ny fanana nefa ny sezisena ny trosa tsy maintsy naloha. Inona zany ny ingana départ à zéro ve? In'ilay olona nandro amin'ilay trosa iny ihany no teny amin'ilay olona hafa trosa manao hoe zao omeko anao reto vola reto enganao, ka izao mandehana somatsara dia tohizo ny lalanao ary dia mandehana ny fifaliana izay. Eo amin'izay le voambolana faharoa manao hoe ny famonjena ny salut. Zany le voambolana faharoa dia manao hoe navotan'i Jesosy isika teo amin'ny hazojaliana andatsakana rano. Raha maty teo fotsiny ny tompo, tsy ampy ny famonjena fa navotana izay. Fa inona nataon'i Jesosy? Rehefa maty izy dia inona rehefa avy eo? Nitsangana tamin'ny maty. Iny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty iny, iny ilay fond vaovao raha trosa ny resahana, na fond iengana raha volany no resahantsika, no menantsika mba iengantsika eo amin'ny fiainana vaovao. Zany hoe raha maty fotsiny ny tompo fa tsy nitsangana tamin'ny maty dia tsy voavony izao tontolo izao. Fa noho izy nitsangana tamin'ny maty dia tanteraka feno ny famonjena, ka iny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana iny metinao miaina eto amin'izao tontolo izao, na dia eo aza ny faharavana misy eto ambonin'ny tany, na dia eo aza ny zava-tsatra tsy maintsy lalovana. Ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty no mahatanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Na inona n'inona tsena manomboka eo, mpandresy isika miaraka amin'ny tompo. Na inona n'inona lalovanao dia manana fanantenana. Fa Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia hiara-dalana aminao. Moa tsy zany ve nambaran'i Isaia 45 mahafinaritra be mihitsy le eo amin'ny andininy faharoa folo andininy faharakely folo sy faharoa folo, Isaia 52 verset 11 et 12. Zao ny vaky ny tena ny anaran'ny tompo. Mialahy ianareo, mivoa aza mikasitra izay maloto, mivoa avy eo aminy. Madiova ianareo izay mitondra ny fanak'i Jehovah, fa tsy tampoka mivoa anareo, ary tsy loso nandeana anareo. Fa Jehovah nanina ozy hitarika anareo aloha, ary Andriamanitry n'Israely no ho vodilavina anareo. Zany hoe manomboka eo dia mianolarana antsika ny tompo, ary aorianantsika miaratsika eo amin'ny fiainantsika isanandro izy. Zay ny fampanantenana amin'ny Jesosy ny ankatramin'ny an-danitra izy. Ino zao momba anareo manakariva? Ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao. Zay heverinao fa rava amin'ny fiainanao ankehitriny, zay heverinao fa potika amin'ny fiainanao ankehitriny, manana fanantenana. Fa Jesosy Kristy rehefa nandresiny fahafatesana, tsy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao fotsiny izy ka nijanona ho zazakely, fa maty teo amin'ny hazojaliana ary nitsangana tamin'ny maty izy mba hanome ny fandresena sy ny fanantenana ho anao amin'ny fiainana. Aza manany amin'io avy fa fiainam-pandresena no meny tompo anao. Aza manany amin'izay ho avy ny zanakao akory azy, fa ny tompo miaraka aminy. Fa avelao ny tompo hialolarana antsika, avelao ny tompo hiaraka amintsika isanandro. Deuxième anecdote pour terminer. Le titre c'est Fruit lointain d'un acte de bonté. Un pauvre garçon chinois, tenaillé par la faim, s'était embarqué clandestinement sur un bateau américain. Il s'était caché dans la cale derrière des baillots de marchandises, se nourrissant des restes qu'il pouvait trouver et qu'il devait souvent disputer avec les rats. Un jour, un matelot le découvert et l'amena au capitaine.
le jeune fugitif s'attendait à recevoir une correction exemplaire. S'il échappait au châtiment habituel des passagers clandestins à cette époque-là, être jeté à la mer. Mais le capitaine était un homme bon qui lui trouva un travail pour le reste de la traversée et le confia à l'arrivée à une famille chrétienne. Cette famille s'occupa bien de lui et lui fit faire des études, de sorte que le jeune Song put acquérir des grades universitaires. Devenu chrétien à son tour, Song n'eut qu'un désir, retourner dans son pays pour y apporter l'évangile. Il se maria avec une chrétienne qui lui donna 3 filles. L'aînée d'entre elles épousa Sun Yat-sen, le fondateur de la République chinoise. Sa seconde fille devient l'épouse de M. Tung, ministre des Finances de la Chine. Et sa troisième fille eut pour mari le général Chiang Kai-shek, qui devient président de la République chinoise. Tout cela fut la suite de la bonté du capitaine et du témoignage chrétien de la famille d'accueil du jeune chinois réfugié. Mafilary zany tantara zany, fomba fitondra n'Andriamanitra zay rehetra mino azy maro. Ry havana malala mety eo anatina période mahavaivay ny fiainantsika. Mety mangidy mihitsy aza ny fiatrehana no avy. Tady tsara fa ity krismasy ity dia krismasy fananganan'i Jesosy ny rava rehetra amin'ny fiainanao. Zay verinao fa endrika fahafatesana amin'ny fiainantsika ankehitriny, eo amin'ny fiainan-tokantrano, ny fiainanao manokana, na ny fiainan'izao tontolo izao mihitsy ny fiainan'ny fianakaviana azy. Rehefa ekentsika ilay Mesia hiditra tsehatra amin'ny fiainantsika, momba antsika izy, ny ho avy rehetra dia antenao, fa eo mandrakariva ny tompo. Ry havana malala, inona indray no andrasantsika? Inona indray moa tadiavintsika tao anatin'izay fankalazana ny ady ve no tsy ny alahady vitsivitsy izay? Ny andrasana ve? Tsy ny mba hanavaozan'ny tompo ny fiainantsika rehetra, tsy mba hanavaozantsika ny fiainam-panahintsika rehetra mbo tonga olom-baovao, tsy mba hanavaozantsika ny fiangonana misy atsika, tsy mba hanavaozantsika ny fiainan-tokantrano sy ny fiainan'izao tontolo izao. Mandehana mbarao amin'izao tontolo izao zany. Azany no afatra ambara Isaiako aminany io. Raha miresaka izy amin'ny 7 amarana antsika azy. Akory ny atsara ny tondrotry tondra teny somafaly, ery any telo ohatra sady mitory fiadana. Iza nandrasana amin'izany? Izao sy anao, zay efa nandray ny fiadana ny Jesosy Kristy. Zany nandrasany olona manao, mody any an-trano ianao, ino ilay mpitondra famonjena? Rehefa mahitanao ny olona, ino ilay mpitondra famonjena? Ino ilay mitondra fiadana? Zay lalovany mahita fiadana izy. Fa tsy sanatriny zany, zay lalovany tondra fasana. Ry havana malalo, mitondra fiadana no nahatongava ny tompo antsika ety. Ianao ihany koa dia mpitondra fiadana. Manahoana ny fijery n'izao tontolo izao antsika isika kristianina, mitondra fifaliana sy fiadana sy famonjena ve? Sa mitondra inona? Enga izy any afatry ny krismasy zany, mba hoentinao hananganana ny rava misy eto amin'izao tontolo izao. Mila antsika kristianina izao tontolo izao. Fa raha tsy mijoro amin'izany finoana izany tsika kristianina, izandray re no antenaina hanavitra sy hamonjy ity izao tontolo izao ity. Ny famonjena sy ny fanavotana efa vitan'i Jesosy Kristy, fa mila mpiara-miasa izy. Ianao kristianina izany, ianao mitondra teny somafaly ho an'izao tontolo izao. Mahereza kristianina hafa amin'izany asa mpanarahana tompo antsika izany. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadana, hitsangana indray ny fitahina. Aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana ny fanahy masina. Amen.
fa zaza miteraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahany dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andriany fiadanana. Isaia 5:5. Izany teny soratra masina izany ry havana no iarabana antsika rehetra tratrin'izao krismasy izao. Manam-bahiny itsika ary mangataka irezay vahiny tsy voatonona anarana eto hitsangana koa. Mademoiselle Andrea Waro. Izay eto amin'ny tafo FPMA La Réunion dia faly mandray ianao ary miarahaba-nao amin'ny anaran'i Jesosy, ny tompo ane ombanao. Toy izao ny raha rampiangonatsika. Nirakitra tamin'ny alahady 22 décembre 134,01 centime. Varkat sekoly alahady 171 euro izay ny totaly 304,01 centime. Ny toerana ivavahana amin'ny alahady 29 décembre dia à Saint-Denis Immaculée Conception manomboka amin'ny 6 sy sasany. Vaovao ho an'ny sampana. Ilazana ny sampana rehetra mba handefa ny tetikasa 2020, farafatarany alohan'ny alahady izao fa ilaina amin'ny fanomanana ny budget ny fiangonana 2020 izany. Andray fitenenana eto ny filohan'ny tafo rehefa avy eo. Dia misaotra anareo naharitra ny aino ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Dia misaotra ny tompontsika ry havana fanaharitratra izao fankalazana ny nomely izao. Ho amin'ny anaran'ny fiangonana dia miarahaba anareo tsirairay nahatratra izany ary ny tompony isaorana satria mbola nanome hery sy tanjaka ho antsika ary izy ihany koa mbola hanampy antsika amin'izany. Dia mirary ianareo sady koa tratry ny taona vaovao izay amin'ny herin'io. Tsika rehetra ny samy azo fahasoavana amin'ny tompo an-trany, hitombo fahasalamana, tombo fahendrena ary krismasy ry havana dia natao indrindra ampisehoana ny fifankatiavana, ny fifampizarana, ny famelana fa tsy ankalazaina fotsiny. Dia mahatoky antsika rehetra hifototra amin'izany hevitra izany. Dia mirary soanareo, ny tompo ane ombanareo hatrany hatrany, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iarabanamatsika vahiny mandalitsika ravana misy hira ataotsika soyez les bienvenus dans le temps nanareo zay vasoto. Thank you.
irosoa amin'ny fanatanterahana nirafitra sika iavana izay ateny mety amin'ny altara ny dekona mitarika atsika ho an'izany sarovy manankareva izay mamiany fifaliana mahakasika ny tompo ny raha fanampiny fa enina ambinipolo jesosy rehareko nombonatsika. Thank
antsika isika ho an'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay rehetra vonina-panahy na vahiny aza ka vonina-panahy ianao iombona ratabatra manasanao ny tompo ny raha fa 1 ny voalohany sy faharoa nataontsika amin'ny feony fahaterany fitokolo sy efatsy. Iran-danitra tsara tokoa mpitsangana ny imbonatsika. Mety sy mahavonjy ny saorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy no tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny idiran'ny anjely ny fiandriananao sy tsaho amin'ny fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahan'ny fiangonana eny an-tany izay ty an-tany midera ny anarana amin'ny fiobina izay koa ankehitriny miara-mananatra ny feonay amin'izy ireo ka amin'ny fanajana lehibe mideranay manao hoe
ianao amin'ny fanajana sady etrety tsara riavana ny tenina norena tompo izy ity sakramenta masina ity jesosy fitotontsika tamin'ny ala iny zay namadiana azy dia nandray ny mofo ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy raha isohany ity ny tenako izay omenao anareo izao nataovy fahatserovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa inona dia ho izy misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao zay latsika mandrehetra fameran-kely ka nao vino no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatserovana ivavaka izy misaotranao izay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny fahonaram-ponao amin'ny mpanokamanitra dia nomenao ny zanaka anahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hamana fiainana mandrakizay ankehitriny rainay izay ny an-danitra ndreto izay manao tanatrehanao ny fahatserovana ny fahatokavany zanaka olona fijaliany sy ny fahafatesany fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifona ny mandrakizay ho anay miandro sy hitalohan'ny fiverenany izay hitsangany isika nangataka ny fanahy masina ankehitriny raha eo ahidiny ny fanahy masina mba hameny ny fonay ka andraisana ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasany izao ry Jesosy Kristy tompo izay tonga eto anatrehanao mba hiombona amin'ny latabatra masina dia mangataka aminao mba hampiraisinao aminao tahaka ny sampany amin'ny voaloboka ampianao fankaty tahaka ny tiavanao anay izay ary oto izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifanena aminao dia anao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy fitolontsika azy novakina ao antsika satria iray ihany mofo dia tena iray antsika na dia maro aza fa isika rehetra dia miara maray amin'izany kofiray izany avokoa toy izany koa ny kapoaka ny saorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy fitolontsika ny raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka antsika rehetra ny famelan'ny kely ka ho Jesosy Kristy avia feovoatra avokoa izay ny zavatra rehetra.
eto ka zarao fifaliana menaraka maniry mafia ho Jesu tompo Amen. Hoy Jesosy Kristy tompony sotroinareo rehetra ity fa ity no dia ny amin'ny fanekena vaovao za ratsika manomaro famelan-keloka zao nataovy ho fahatselo isaorany Jehovah ary fanahy ary zefiko anatiny misaorany ary-mahatsy misaorany Jehovah ary fanahy ary aza misafininao fita iny rehetra. Amen. Hoy ny teny fampaharezana matonta matsika zay vavy nandray ny tena sy ny rano tompony
Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty hoe efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra izy anie mampahery sy aranareo amin'ny fonona marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo rehetra ny fiadanana. Eo mpanadona manakapoaka sy fanakazana marakitra firana fanampy ny fahaenina amin'ny telopolo nataontsika vahoaka sisy. Francis. Manana fanantenana fahanangana zay rava eo amin'ny fiainantsika manokana izy ao anatin'ny vavaka nitondratsika izany manahirana sarotra lalovana amin'ny fiainan'izany eto anatrehany tompoko nefa ny fiainam-panatsika satria ao mihitsy matetika ny tena rava aza avela itoeran'ny fahafatesana aza avela itoeran'ny fialonana sy ny fahatezerana intsony fa ndeha ho sokafana amin'ny tompony fotsika mba itoeran'ny fiadanana. Andeha samy anaty ny tompo hivavaka isika rehetra.
izany tolom-bavaka izany re tompony pololoatra mamponay amin'izao andro ahatserovanay na tongavan'i Jesosy Kristy ho nofo izao tonga monjy anay. Ny fiadanana avy any an-danitra no atolony anay. Eto amin'izao tontolo izao tsy misy an'izany fiadanana izany. Na iza mpitondra ifanesa eto ambonin'ny tany tsy isy an'ny ilay fiadanana avy any an-danitra izany. Ilay mpanjaka ny fiadanana efa tonga tetỳ aminay. Ilay mpanjaka ny fiadanana efa monina ty amponay. Ary zany ny fifalinay fa raha miala eto izahay zanaka ny fiadanana. Misaotra anao zany satria fantatray tompo fa ianao ilay mpanangana ny rava efa nitsangana tamin'ny maty ianao fa nandresy ny fahafatesana. Mandresy koa izahay izay mino anao. Misaotra anao izahay satria menao izany fanantenana izany ray ka indro mpandresy koa izahay raha mivoaka eto amin'ity trano fiangonana ity. Misaotra anao koa izahay no ny fahatserovanay fa misy ny Andriamanitra satria ny finoana izay ao anatinay mahatonga anay ho resy lahatra ny amin'izany. Raha mivoaka eto koa izahay dia zanak'Andriamanitra. Tompo, izany toerana mbola nahatra izany menao anay. Kanefa dia irahanao izahay mba hanompo anao amin'ny fanetrehitena. Irahanao izahay mba hilay mpilaza sy mpitondra fiadanana eo anivon'izao tontolo izao. Engany ianao izay fanteny manao indro ao manao maraka riva mbarapatokany fahatamperan'izao tontolo izao no mombanay amin'izany fijeroana vavolombelona izany. Ka hita eto amin'izao tontolo izao ity amin'ny fitondran-tenanay, amin'ny fiteninay, amin'ny fihetsikay, amin'ny asa ataonay andavanandro aza fa kristiana izahay. Ambeny izay tompo indrindra amin'izao farany taona izao mba tsy hanaonao foana ho solafaka ny tanora ho reva amin'ny fisotro-toaka sy ny zava-mahadomelona ny maro. Arovy tompo mba tsy ho simba ny tokantrano amin'izao farany taona izao. Ataovy feno ny fanahy masina izay rehetra mba hijoroana ivavolombelona maha-kristianina anay na dia manao fety aza. Misaotra anao izahay ny amin'ny valim-bavaka efa nomenao anay sahady na dia ny fahatongavana eto ihany aza valim-bavaka izany. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay vahiny sendra nandalo. Misaotra anao izay na tsy sendrasendra koa ny ahatongavana eto fa nanakambara taminy ianao ary indrindra manana izay fikasanao ny fiainany manokana fa leo vavaka ny mpanomponao amin'izay mba faniriny. Vavaka izahay amin'izao faraparany taona izao hamasiny tompo ny temponay sy ny tempenanay rehetra. Mivavaka izahay ho an'ny mpivady na ny mpianaka na ny mpiray-tam-po tsy mifanaraka, tsy mifankaty. Mangataka ny fanahy ny fampihavanana avy aminao tompo mba hampihavana sy hanome ny fiadanana. Ianao Jesosy ny vahaolana amin'izany. Matoky anao izahay fa mihaino mivavaka ianao. Petraka am-pialan-tananao ny fiangonanao FP Martaflaregnon izay fa niantsoana ho anay rehetra. Vavaka izahay ho an'ny mpitandrina mianakavy, ho an'ny filohan'ny tafo mianakavy, ho an'ny birao an-tafo mianakavy, ho an'ny komity, ho an'ny filohan'ny sampana, ny birao an-tsapana rehetra, ny mpikambana ao sampana, ny mpandray fanasan'ny tompo, ny tanoranao, ny ankizy madinika sy ny zazanina vava. Ianao nangatanay mba hijery amin'izay ny tsiraray avy isam-batana isa tokantrano, ta eo amin'ny asa fanompoana, ta eo amin'ny asa mandrarana. Ireo namanay lasa vakansa ihany koa. Engany mba hiasan'ny fanainao masina mandrakariva ka mba hanovoery mpanahy avy any amin'izay anaovan'ny vakansy any. Mametraka am-pialan-tananao izay izay faraparany taona izao matoky fa hiaranay amin'ny loza sy ny ratsy ianao. Dia mombanay tompo mba hita fifaliana miaraka amin'ny ankohonana amin'izao fotoana ny krismasy izao. Mino izay fa dia hiaraka aminay ao amin'ny tabla familialanay ianao. Izany tompo no tony-bavaka tononay dia mametraka ireo kambotsy sy mpitondra-tena ireo manam-pahoriana izay ao anatin'izao vaninandro fety izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.
amarana ny fotoana sika riavana amin'ny fiarantsika mandray ny afatra sy ny tsodrano avy amintsika hiara-tsanga antsika rehetra andray zany toy izao no teny soratra masina izay ampahirizan'ny tompo antsika riavana mifali mandrakariva mivavava ao andava misoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa izany nisitrakan'Andriamanitra ataonareo tafaray amin'ny Kristy Jesosy aza vonoina ny asan'ny fanahy masina aza atao tsinitsinona ny teny ataon'ireo mpilaza afatra avy amin'Andriamanitra dinio ny zavatra rehetra ka tany izay tsara hala vivo daholo ny zavatra tsy isan-karazany. Amen. Amen.